teneniko fa androantsika gasy mahay mamaky baiboly miresaka momba ny fotoan-gasy. Rehefa mianatra mamaky baiboly eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly tsika dia ny zavatra atao voalohany ny tsy manao hoe inona ny azo atao dia inona no tsy azo atao. Zay raha ohatra nareo efa ela ny teto ka niandry an'izay foana teto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly hoe tonga eto dia irava eto dia fantatra hoe inona ny tokony ataoko dia tsy izay ny gasy mahay mamaky baiboly. Tsy resaka hoe anao anaraka lalàna, anaraka regla, ohatr'izay mihitsy ny baiboly amin'ny ankapobeny. Fa nefa rehefa nieniny resaka ny namantsika teo dia hentsika fa misy zavatra tokony atao. Zay satria to important ihany kay le mahay mandamina fotoana. Ka noho izany ny fanontaniana hoe misy tokony atao ve? Misy zavatra anankiray hitovizan'ny olombelona rehetrarehetra. Sao dia efa misy mahay. Anatin'ny iray andro ny olombelona rehetrarehetra dia manana 24 heures. Raha ohatra zany le olona miteny hoe tsy manam-potoana dia tsy manam-potoana ho anao izy zay, fa manana 24 heures mitovy aminao izy anatin'ny iray andro, fa tsy manam-potoana ho anao izy satria mitovy io. Manarakarak'izay ny olombelona rehetra koa eny misy dia manana, fa ny ankabetsahany dia manana tanjona. Inona ny tanjonao amin'ny fiainana? Avelako mieritreritra kely izay gondra vitsy nareo. Inona ny tanjonao amin'ny fiainana? Fanontaniana manaraka, inona ny tsy atratraranao an'io tanjonao io? Raha ny tanjonao kosa aloha impossible, ohatra hoe ny tanjoko dia hiverina any amin'ny passé dia efa problemanao indray zay, fa tsy ho tanteraka ao mihitsy izany. Fa nefa andao tsika hieritreritra tanjona anankiray izay possible. Eritrereto ilay tanjonao teo, manantena fa tena nieritreritra tanjona nareo. Inona ny antony tsy atratraranao an'iny? Fa ihany koa misy olona efa natratra an'iny tanjonao iny ve? Misy. Nefa nareo samy manana 24 heures. Fa maninona ary? Mety ozy izy nareo, ny tanjoko izao manan-karena dia misy olona voateraka izy dia ny ray aman-dreny manan-karena dia izany ve zay dia mitovina dia samy manana 24 heures ary? Fa mety misy olona mitovitovy situation taminao fa tratra ny tanjony. Satria mahay migérer fotoana kokoa ve izy? Satria misy zavatra ataony tsara kokoa ve? Mahay important an'ilay fotoana dia satria ny zavatra rehetrarehetra mandalo ao anatin'ny fotoana daholo. Izany hoe fahaizantsika hoe inona ny ataoko amin'ity instant T ity no mamaritra ny fiainantsika. Ozy izy nareo hoe izao tontolo izao be zany zavatra izany ohatran'ny lasa développement personnel be zany gasy mahay mamaky baiboly izany. Fa andao hijery verset mihitsy tsika. Efa niresahan'ny Landosao sao dia ozy izy nareo hoe ny teny propos izy dia tohana amin'ny verset fotsiny. Ndao efa nandeha teo ilay verset dia averiko fotsiny. Miaravaka itsika, fa ny andronay rehetra dia mandalo noho ny fahatezeranao. Laninay toy ny eritreritra ny taonanay. Verset 9 izy aloha dia efa manambara amintsika hoe mandalo fotsiny tsika, vetivety kely, pensée anankiray fotsiny tsika, eritreritra anankiray fotsiny tsika. Satria tsika ampatsahiviny tsara aloha, satria tsika mpanota dia mendrika amin'ny fahatezeran'Andriamanitra dia maty tsika. Zay mendrika tsika vetivety dia maty. Mila conscient an'izay aloha tsika voalohany indrindra. Mbola mipresizeny ihany, 70 taona ny halavan'ny andronay, ary raha toa ka mateza aza dia 20 taona. Nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninay, ny famihelina, aingana izany ka lasa manidina izahay. 70, 80, marina zany raha mijery sika dia tena marina tokoa zany. Foy zany sao dia ozy izy nareo hoe lava be zany. Eny lava be zany rehefa ohatra hoe
inonareo ohatra nitsapanareo hoe lavabe zany tsy haiko nareo efa nanisy nanao an'izay exercice hoe gainage zay manao abdominaux zany dia ela be io fotoana io rehefa manao an'izany tsy hay hoe mba ninona eny rehefa misy zavatra sarotra moa ilay atao dia ela be foana tsindrona kely vetivety iny ela be mihitsy iny rehefa zavatra tsy tianao dia ela be fa rehefa en général zany a vetivety kely tsy hitanao vetivety kely zany izany no iza no mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy ny fahaveniranao araka izay tokony ho fatahorana anao. Conclusion, mampianaranay anisan'ny andronay ahazonay fo endry. Mampianatra anisa andro. Zay a? Zany hoe tsy en d'autres termes hoe mampianaranay igérer ny fotoananay ho conscient au moins amin'ny fotoana anananay satria zay le eo ambony eo hoe vetivety sika mila conscient tsika hoe vetivety ary rehefa conscient tsika hoe vetivety a dia lasa endry kokoa tsika amin'ny zavatra ataotsika sa tsy zay mitarika fahendrena ho atsika fa indrindrandrindra tsy hitanareo ve hoe fahasoavana kay le fotoana ny zavatra rehefa fohy vetivety dia tsapanao ny importanceny ohatr'izany ny olombelona rehefa very zavatra ray dia tsapa ny importanceny rehefa tonga antitra amin'izay ny olona takizay nanao an'izao tamin'iza tanora ohatr'izay dia izay le apresiana antsika hoe aleo tonga dia fatarina sahady a aleo tonga dia manisa sahady ny andro aleo conscient tsara amin'ny androntsika hoe andao ho gérena andao anana fahendrena amin'ny gestion anty temps atsika izay fohy sy fahasoavana nomen'Andriamanitra ity a andao ianarantsika gérena noho izany tsy hitanareo fahendrena vera ohatra tsika misy olona manana outil misy olona manome outil dia ampiasaina tsy hitanareo fahendrena ve zany dia ndao tsika hijery an'izay mihitsy hijery outil vitsivitsy tsika zany a mba hianarantsika migérer fotoana na feheziko anatina hoe 3P le izy tsisy hidiran'le 4P amin'ny marketing ty fa 3P voalohany indrindra prioriser traduction kely fa gasy mamaky baiboly tsika inona zany afaka traduisena anty amin'ny teny gasy manao lahara-pahameana prioriser be da be ny outil fa noresahako anareo hoe dia nihitako hoe zay pertinent indrindra zay hitako hoe afaka ampiasaina tsara sy mora ampiasaina tsara dia izay no atoroko anareo eto fa mety mahita be da be amin'io nareo na any amin'ny internet fotsiny ary a misy be da be ny outil ihany voalohany indrindra ny antsoina hoe matrice d'Eisenhower Eisenhower 34e président des États-Unis zay raha tsy diso a dia ohatr'izao ny hevitra andaminan'ny fotoana voalohany indrindra jerenao le zavatra hoe urgent ve dia jerenao le zavatra hoe important ve hainareo ve manavaka ny urgent sy ny important ny urgent zavatra maika tsy maintsy fitaina refeo rapitso efa haingana be zany fa ny important misy impact be iny zavatra iny zay misy conséquence iny zavatra iny ka voalohany indrindra raha sady urgent izy no important tonga dia ataovy zay raha sady urgent izy no important tonga dia ataovy izany efa nahita ny tableau io aloha mety efa maromaro ie aka exemple amin'izay urgence important zay sady urgent ny important ny asanao ohatra miteny ny mpampiasanao hoe mila vitainao ty asy ty ary efa prévu tokony ho vitainao androany deadline-ny dia sady urgent zay izy no important urgent satria mila vitainao androany fa important satria mi-impacte ny asanao le izy zay manarakarak'izay misy indray ny urgent fa tsy important raha miasa nareo dia ozy izy le namanareo hoe sahirana kely sy fa alefasy ty mail ty tsisy hidiran'ny asanao tsy anaty fiche de poste anao akory mandefa mailany
fa izy o ny sahirana dia alefaso ny mailany ohatra noho izany urgent zany satria ilain'le olona maiky fa tsy important aminao zany satria tsy maimpacté anao eny ny relation anareo mety impacté noho izany ny zavatra azo atao dia delekeny mbe ho an'izay olona hitanao mipetrapetraka eo fotsiny na zay afaka manao anazy ilay izy ny zavatra afaka atao akoatra ny délégation ihany koa dia ny afoezinao ny fotoana anaovana anazy hoe raha zavatra vitako 10 minitra dia ataoko rehefa vita ny zavatra ataoko afoezina zany le fotoana noho izany delégena sy afoezina ny zavatra urgent fa tsy important fa teny manarakarak'izay non urgent ohatra azafady non urgent fa important important no misasa isan'andro fa tsy urgent zay important no misakafo isan'andro fa tsy hoe urgent tsy hoe milatsaka tapoka ny anohananao dia way tsy maintsy misakafo aho sao dia zao zay noho izany ny zavatra afaka atao amin'ireny zavatra efa hitanao hoe urgent foany ireny dia mila planifienao izy satria tapoka be izy raha ohatra ka ozy izy ianao way adiniko ny sasany efa za ty efa andeha mila planifienao kosa angamba hoe amin'izao maraina no mifo dia misasa satria zavatra atao isan'andro zany amin'izao misakafo important zany satria tsy miasa tsara mivatako raha tsy misakafo dia mila planifienao tsara zany ny farany dia ny non urgent sady tsy important inona zao mba tombotsoa iscrolleka eto amin'ity Facebook ity adiny efatra nefa sady tsy urgent zay inona maha urgent an'io sa maika hita publication an'izy zay anga sady tsy important zany tsy tena mitondra zavatra be amintsika noho izany soit tovy amin'le teo ahena ny fotoana ny tena ahena noho ny ato na tonga dia eliminena mihitsy zay rehefa tsy hitanao miimpacté anao dia éliminer ho any 70 ans anao ve olaninao amin'izany aleo élimineny zany eritrereto hoe adiny efatra isan'andro zay betsaka nefa tsika 70 ans fotsiny ny ety nefa tsy mitondra ininona ao atsika le izy manaraka dia misy ny antsoina hoe la méthode de Pareto efa samina eniny loi de Pareto daholo angamitsika rehetrarehetra ny loi de 80-20 izy indray nefa nahenao an'io efa maromaro Pareto indray dia économiste izy zay raha tsy diso italiana dia nahita izy hoe fa 20% ny volon'olona ny olona 20% ny olona mpamboly dia 80% ny olona misitraka an'iny 20% iny fotsiny io zavatra io kay afaka aplikena amin'ny fiainana rehetrarehetra mihitsy rehefa nijerena le izy satria zao ny zavatra mitranga misy boky zay raha ohatra nareo te hamaky anazy misy hoe passer à l'essentiel ny titre ny en anglais the one thing izy zay raha tsy diso dia tena miresaka an'io satria ny 20% ny action anao kay dia manome 80% ana résultat jereo ange ny fiainanao hoe jereo ny résultat rehetra raha ohatra ianao nametraka tanjona tamin'ny fiainana ohatra ny lenresahako tamin'ny voalohany teo dia dinio hoe inona ny action nataonao na tonga n'iny tanjona iny tratra dia jereo fa matetika zavatra nataonao kely mahatonga 80% des résultats zany no tonga atao tsaiko rehefa nytantara manoa hoe mben'le profy 10 andro izy dia rehefa alina izy vao manao an'le devoir 20% du temps zany izy mahavita an'le 100% an'le devoir zay tsy 20% du temps akory raha 10 andro zany ka raha ohatra iny alina ray iny dia partagenao 20% isan'andro dia tena kely le fotoana ilainao anaovana an'le devoir fa mila jerenao hoe inona ny tanjoko ary inona ny zavatra ataoko tena pertinent tsara afitako an'io tanjoko io dia jereo fa tena be da be ny zavatra tsy dia ilaitsika kay amin'ny fiainana mba nanandrana fa tena betsaka tokoa na mijeren'le non important teo ary tena be da be ny zavatra non important ataoko satria mifandray amin'ity farany ity samihafa ny manao action sy ny manao mouvement raha te hijeren'io indray nareo dia mitsy boky hoe Atomic Habits
manazava an'io tsara. Action sy mouvement. Ny action dia izay zavatra misy impact direct ao a. Ohatra, mety hoe fomba fataonao a, rehefa maraina tsy tonga dia mamaly mail ohatra ny any ampiasana foana ny resantsika fa tsy maninona izany. Fa alaminao aloha le mail trienao a, dia izay vao valinao. Le triage mety zavatra tsara izany, fa mouvement zany. Fa ny tena action tanatin'izay dia lenao mamaly an'le mail. Ohatra izany ihany koa. Ohatra misakafo be tsika isan'andro. Fafantary fa be da be amin'ireny sakafo ireny tsy ilainao. Zay a. Fa voafehan'ny légumes sy ny hena kely hohaninao fotsiny le izy. Noho izany, eny tsy action sy mouvement zany fa aniroko anareo fotsiny hoe misy zavatra tonga dia mi-impacter anao. Ka jereo ny ataonao rehefa manao zavatra ianao dia mametra fanontaniana hoe action zany ataoko izany sa mouvement fotsiny. Misy olona dia isaky ny anontanianao dia beasa be. Beasa be foana izy. Jerena amin'izay ny impact an'le asany. Ça va. Ohatrohatra anahy ihany kay. Satria mila jereny hoe sao dia mikofokofoka fotsiny aho. Ohatra mandamina seza dia akisakisaka fotsiny le seza nefa ny tsisy impact akory. Fa izay olona ohatranay sy manohy tonga maraina teo tonga dia mibata anazy ihany nisy impact, nanao action mahatonga anareo afaka mipetraka eo. Azonareo le izy jereo izay tena misy impact. Ny tena mety zany a, avy aty ambany no miakatra any ambony. Ao anatiny atao hoe prioriser mantsitsika izao. Jerenareo aloha ny ataonareo hoe mouvement sa action. Zay a, misy impact ve ty zavatra ataoko ty, ty action ataoko ty. Rehefa vita ny action dia jereo indray anatin'le action hoe 4% amin'ity action ty izay eritreretiko hoe action ty ny tena misy impact à 80%. Dia reny no ataoko any anaty important any amin'le tany ambony indrindra teo. Azonareo le miakatra teneniko. Jerena aloha hoe mouvement sa action. Jerena hoe anatin'ny 20% misy impact ave klasena anaty important. Zay a, hainareo amin'izay miprioriser ny tashinareo avy eo.